chimidina Tiazueno nandro arriva remi fanano manidina Tare ni rani tanikyo Tiko lotra katimba takaluku Tare ni rani tanikyo Tiko lotra katimba takaluku Yumba iyo kalula vuka tampuni luwa kwe Yumba iyo Tungasue, Madagascar est une destination qui a fait rêver de nombreuses générations de voyageurs dans cet île continent, offre une multitude de paysages époustouflants, une nature unique entre les baobabs géants, les lémuriens ou encore les caméléons multicolores, ainsi qu'un peuple souriant, accueillant et talentueux. C'est un pays situant à mi-chemin de l'Afrique et de l'Asie. Pour découvrir ce pays, la route nationale numéro 7, toute bitumée, la route du sud est l'itinéraire idéal. Donc une route partant de la capitale Antananarivo vers la côte sud-ouest de Madagascar à Tuliar. Et cette semaine sur Canal Austral TV, on va découvrir une partie de cette RN7, de cette route du sud, c'est-à-dire on va faire les 48 premiers kilomètres qui nous emmènera au cœur d'un village qui s'appelle Ikianza Ambalavo, donc là où les gens transforment l'argile en jolies statuettes, donc avec la sculpture et la poterie. Ainsi donc, nous avons l'honneur d'accueillir la famille de Dadanev qui va nous parler de leur savoir-faire, de leur métier et qui va nous faire visiter leur atelier familial. Madagascar, la sculpture, la poterie, allez phare. La RN7 de Madagascar est unique. Avec ses 954 km, elle permet de traverser le pays de la capitale vers le sud-ouest pour découvrir les 1000 facettes de l'île. On sort de la ville très vite et on se retrouve déjà dans les hauts plateaux de l'Imirne. Avec une altitude variant entre 1600 à 2000 mètres, la température est clémente avec un beau soleil alors qu'on est, paraît-il, en plein hiver de juillet. Des collines et vallées servent de pâturage aux zébus. Les paysages pittoresques, ponctués de gros rochers de granit, le domaine des ancêtres, là déjà, on a le massif d'Yarananjin, un vrai paradis pour les randonneurs. De l'autre côté, on a les rouges des petites cases en briques ou en pisé, façonnées à la main. Elles sont couvertes de chaume, de tuiles ou encore de tôle. Ces villages sont typiques des hauts plateaux. En poursuivant toujours notre RN7, on est là au cœur de Beins, la capitale du foie gras. Il ne nous reste que 8 km avant d'arriver à Ikianza Ambalavo. À Madagascar, la poterie, la sculpture est une forme d'expression que l'artisan émet à travers son savoir-faire. Elle constitue une véritable œuvre culturelle, bien que les villageois vivent grâce à ce métier. Aussi, elle est intimement liée aux us et coutumes et à la religion. Et c'est là qu'on peut voir d'ailleurs, ici en Ambalavo, c'est Sarmasn, et c'est ainsi qu'on le nomme Ambalavon Sarmasn ou Ambalavo des statuettes. Tuzave metena mapeki fulane Manakuwa kwera tane randani Jeze mandre aziturane Tsarani rani tanikyo Tiko lotra katimba takaluko Tsarani rani tanikyo Tiko lotra katimba takaluko Yumba iyo
Faly miaraba anareo izay eto amin'ny Sarimasina. Eto amin'ny Sarimasina izay commune Beny sy fokontany Kanjanoro, district Ambatolampy. 48 km miala Antananarivo misy anay. Raha vao mandeha nareo miala avy any Antananarivo dia eto manao an'itony statut voalohany. Misy karazany maromaro izy. Efa ela nanaovanay an'ity zany dadanay nanao anazy voalohany. Dia ireo tarana tanàna rehetrarehetra hitanareo reo manao daholo hatreto ka hatrany ambony any. Imba iyo kalulu avuka tampuni luwako Imba iyo. Ny antony nanaovanay an'ity asa tanana ity zany dia noho ny dadanay nanao anazy voalohany. Dia hitanay fa navelona anazy ilay izy sady navelona anay, nampianarany anay, nentiny nanaovanay ny karakarany anay manontolo. Dia hitanay ilay izy mahasoa sy mahavelona dia ety ambanivohitra moa raha mahita tsy dia misy asa hoe orinasa hovatanana. Dia ianao zany rehefa ohatra hoe izay sady mamboly, dia rehefa tsy mamboly ianao dia to dia mazava ho azy satria ilay izy ohatry ny karazana orinasa eto an-tanàna dia izay nahatonga anay nanao an'ilay izy daholo. Dadanay zao nanomboka ilay izy akora voalohany hoe argile natao, dia rehefa mivoatra izay dia izay nahatonga anay nanao ciment. Dia efa manao amin'ny taratasy koa izay amin'ny papier maché. Dia arakaraka ilay commande no anaovanay an'ilay izy dia izay mahatonga anay efa mivoatra. Imba iyo tsy mavela kufatifalo. Dia sonay antsika dia manentana antsika hijery ny dingana fanamboarana ireto asa tanana nataonay reto. Ato zao antsika tonga ato amin'ny fanamboarana anazy izy zao. Ity zany akora fototranay aloha raha argile. Dia izy maina ohatra zao zany ialana amin'ilay fisira sy fipoahana, amainina ohatra zao izy aloha. Dia avy eo izy lomana rano. Dia rehefa milona rano mandritra ny roa andro izy dia zoro ao dia vadika ohatra izao afangaro amin'ny angady. Dia izy rehefa afangaro amin'ny angady ity ataonao ohatra izao. Rehefa madito ohatra izao dia totoana amin'ny fano mba ialana ilay misy bilibilina kely. Dia lasa mampisy fisira ilay sary. Dia rehefa malemy ohatra izao izy dia ohatra izao izy nanaovana an'ilay sary. Izao zany ny testena an'ilay izy efa mafy ilay tanimanga tsy atahorana hisy fisira intsony dia efa maina. Manao ohatra izao. Satria efa mivadika ohatran'ny lakôly izany zao ohatran'ny siligôma. Raha anao masimary zany dia départ amin'ny argile ohatra izao. Dia tsy maintsy mila bararata tazomana anazy tsy tolefika, moa tazomana andrefiny. Dia mibararata iny atsatoka ohatran'izao. Dia para tsikelikely hoentina tsikelikely. Dia iny no formena ho vatana sary. Mialohany anaovana ny lohany dia atsoahana ilay bararata. Ity zany ny anay ny lasitra anay. Ity namenay anarana hoe spatile kely izay ity eto aminay na hoe hazo kely. Hazo kely ny anarana ity. Raha vao sarisary vita amin'ny argile zany dia tsy mahavita ianao raha tsisy an'ity. Dia raha tsisy an'iny ianao tsy mahavita an'io zany. Tsy voasiritra ao, tsy voavoakanao molony, tsy vita ny rasa-tana. Na implissage na lamba ihany koa raha tsy vita raha tsy miainga amin'iny. Iny izao ny asan'ilay hazo kely. Dia amin'ny alalan'iny ihany koa namoahana ny endriny. Manao anazy zao izy zao androany mahavita efatra ohatra izao izy androany. Fa mainany sy ny io zao eo amin'ny tapabolana io zany vao aza midy ery an-tsena ery. Satria mbola ho amainina io, mbola ho asorina ny ao anatiny io. Mbola ho atao krendra io dia dorana. Dia izay vao lokoana, izay vao tonga ery an-tsena ery. Dia fomba fanalana ny ao anatiny ohatra izao. Tsara ny hirany tanikyo Tiko loatra ka tsy mbataka loko Tsara ny hirany. Ato indray tsika hijery fanamboarana omby kely Batondrakitra. Dia parana omby zany ity atony ity. Zao izy rehefa vita, dia zao izy rehefa may.
rehefa mahay dorana amin'ny dorana fandorana anazy dia rehefa voaloko indray izy ohatsirery fanimba rehefa vita ohatr'izao dia ajanona eo amin'ny adiny iray eo aloha na adiny izay indray vao mandeha indray ny lohany satria amin'ilay izy pokady dia manify ilay tanimanga dia lasa mideforme dia io tsy voatery ohatr'izao ny ngeza fa afaka atao ngeza arak'izay tiana mihitsy. Tiko loatra ka tsy mbataka loko mba io. Rehetra izy zao manao sarina ganagana dia ry manao sarina omby kely. Mba io ka lolo avoka tampony lohako mba io tsy mba velako fa. So indray tsika dia hiditra amin'ny fanaovana béton. Béton dia papier mâché. Raha hanao béton zao dia mampiasa an'ito ty mba hitazoman'ilay béton tsy hiparitaka izy raha maivana. Ohatriny ty zao akola dia ty akola ty lasa maivana kely ty rehefa vita satria ty ny akora ampiasainay ty ny taratasy totoana papier mâché ty dia ty totoana dia misy lakôly afangaroany ty dia rehefa avy eo ty lakôly ty miraikitra lasa madididito ohatrany verina ohatran'ilay patina tanimanga le nasehoko tamin'ny voalohany iny dia avy eo ty no fonosina an'ity akola ty tianao fa ohatrany hoe zao izy no papier mâché. Tsika dia hiditra ato amin'ny fanamboarana béton amin'izay ato zany no tena miasa ery izy zao dahako dia izay sizy no miara-miasa eto reto zao commandin'olona sarina décoration na zaridaina tokana mihitsy manao béton dia tokana manao argile. Eto indray trelina indray no tena miasa dia ny akora fotsy indray somasy fasika fa amin'ny peinture ray ihany no ampiasaina peinture le argile ihany no ampiasainay amin'ilay ciment. Reto zao no nataonay androany reto anankitelo reto satria ilay ciment tsy azo enjehana be dia be za dia izy dia dadanay ihany zao manao béton manao antony ety. Sosika ilay hiditra amin'ny fandokoana anazy farany alohan'ny voany ery atsena. Si cet art se perpétue toujours jusqu'à maintenant, c'est que sa fabrication répond bien aux besoins des clients et son coût est abordable. Cette sculpture fait partie intégrante de la vie quotidienne dans les milieux ruraux et ici, c'est une activité familiale. Donc même les enfants en font déjà pendant les jours de vacances. Stéphane, mametaka ny tandrina zao dia vita ny tandrina dia manao ny sofiny dia vita ny sofiny dia maniritra dia vita ny faniritana dia manao finition. Za zao mahay manamboatra omby, mahay manamboatra voromailala, mahay manamboatra ganagana, mahay manamboatra sary masomary kely, mahay manamboatra sokatra. Ny anarako fiantsoana anazy dia mahelona dia izay zao vakansa dia mba manamboatra omby, gana, masomary, voromailala, alika mba hividanana fitaovana satria mba afaka sy be hividanana fitaovana hoentineny zay. Ery mamanay, zokinay, dadanay izany no mampianatra anay manao sary. Ny vitako zao androany dia itony dia itony dia itony dia rery arian'rery. Ny sariny reto zao dia omby, tony zao omby tony dia tony ny gana. Ty zao vitako ty dia miandro ny famaina sisa fa hodorana dia avy eo lokoana dia avy eo amin'izay amidy.
Malgré les influences de la mondialisation, les techniques de fabrication de sculptures de la poterie malagasy n'ont pas trop changé. En effet, il s'agit d'un savoir-faire ancestral qui s'est transmis de père en fils et dont les secrets sont conservés au plus profond. C'est pourquoi on utilise encore de l'argile pure, même si on évolue bien avec le béton ou encore avec les papiers mâchés. Longue vie à l'artisanat malagasy. Ohatran'izay zany a ny zavatra vokarinay eto amin'ity fanaovana asa tanana eto Sarimasina ity roty reny sety. Dia mangataka amintsika mba hitsidika ny toerana misy anay fa mirary dia mirary ny vidin-javatra eto aminay sady manjifa mivita gasy ny tombony ho any rehetra. Tiako loatra ka tsy matakaloko tsara ny rany tanikyo. Tiako loatra ka tsy matakaloko. Madagascar, la plus grande île de l'océan Indien, est un pays riche aussi bien sur le plan culturel, traditionnel qu'artisanal. Dans chaque ville et village ont leur propre spécialité, donc c'est ce qui nous fascine toujours. Et voilà, donc quand vous passez ici à Tianzambalavo, n'oubliez pas de faire une halte car les gens seront heureux de vous accueillir avec leur joli sourire et ils vont vous présenter leur atelier et pourquoi pas ramener des choses de Madagascar, acheter leurs produits comme souvenir de l'île Rouge. Je vous remercie vivement les amis de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je vous dis Misocha Betsaka et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème toujours intéressant. Sur ce, bonne continuation avec les meilleures émissions de Canal Austral TV. Je vous dis à bientôt. Des